Ity zany a vidéo kely a momba an'le CTF an'resahantsika tamin'ny mois de février. Alohan'izay a de mangataka anao aloha mba i-j'aime an'ity vidéo ty. Io moa zany a de projet anay a All Secure hiprotégena ny entreprise. Nanao fifaninanana tao amin'ny son startup de mila j'aime zany a. Manasa anao i-j'aime zany a de identifieo ny namanao rehetra, identifieo mba i-j'aime an'le izy a de hitohy hatrany ny resaka cybersécurité sy ny vidéo. Androany zany tsika hijery an'le machine hoe Wakanda de izy ty a raha jerena ny description-ny a de hoe intermediate level, zany hoe ho an'ny olona mbola tsy nanao CTF tsy de tsara amin'ny loatra manao an'ity. De ny zavatra ho tadiavinao a de reto flag anankitelo reto, flag 1 ohatra izy a, flag 2 de ny root.txt. De nyty vidéo antsika androany ty a de ny fitadiavana ny flag voalohany koa noho izany zany a de hojerentsika aloha ny IP an'le machine Wakanda io zany. De manao net discover tsika hijerena hoe izy avy a no ato amin'le réseau local. De efa avy nanao an'io zany za de ohatr'izao ny zavatra navoakany io zany. De le izy moa ty hoe ASCII Computer Corps ty a, zany hoe ty set ty zany. De ny zavatra ho ataontsika voalohany a de mijery momba ny port sy ny tariny a, zany hoe anaovantsika ny mapy kely izy a. De TRS-SV sy ny tariny regny moa zany a de efa ampianariko ao amin'le formation ethical hacking à distance de afaka mijery an'izay ianao misoratra anarany. De zao zany le izy. De ohatr'izao moa zany navoakany a, telo ihany nisokatra ozy izy a. De ry port 80 zany hoe mihéberger an'le site, de ny RPC de ny Open SSH, port 3333. De no testentsika voalohany zany a de ty RPC ty, RPC client de tirer u de le IP zany mazava ho azy ty 1.7 de mila password moa zany le izy nefa iny mbola tsy ananantsika aloha amin'izao. De zany hoe hijery an'le site aloha zany tsika .10.7 ohatr'izao zany le izy Vibranium Market ozy izy efa hisokatra tsy ho ela. De le produit avy any Wakanda mihitsy le izy de cliquentsika aloha ty zany hoe mbola tsy mandeha reto lien reto zany. Made by Mamadou izy Mamadou no namboatra anazy zany. De mety hoe compte raha ao anatin'le système mihitsy koa io Mamadou io, jerentsika daholo aloha. Fa voalohany aloha misy méthodologie be da be fomba fitestena site web aray application web fa antsika aloha jerentsika raha misy robot.txt note fond de jerentsika amin'ny DIRB. Inona moa le DIRB raha tsika kely eto, ny DIRB ozy izy zany moa de hitantsika atao amin'ny site ny Kali tool Kali Linux hitantsika daholo zany ny outil rehetra atao anatin'ny Kali.
dia jerentsika hoe atao ina le dirb. Le dirb ozy izy web content scanner. It's look for existing hidden web object. It basically work by launching a dictionary based attack. Zany hoe efa manana dictionnaire zany izy dia mijery izy hoe sao dia misy an'ity dossier ty ao amin'le web zany. Raha jerentsika zany izy ohatr'izao clignetsika kely dirb dia tsika hoe ataotsika ohatr'izao fotsiny aloha jerentsika pauziny. Dirb ozy izy dia ny url basis zany hoe le url hoscanena. Dia raha manana dictionnaire moa tsika dia afaka spécifietsika fa zany hoe le par défaut ny ampiasaina. Dia ao zany dirb http .168.10.7 zao zany. Dia testeny daholo mety misy admin ozy izy mety misy backup index php moa zany efa io dia serveur status matetika izy rehefa 16.0 dia mety tsy mi-existe ity zany fa hosokafantsika tsirairay zany reo. Shell notisytentsika tsirairay eto shell note fond ozy izy zay zao tsisy ninona serveur status serveur status iny zao misy fa forbidden tsy azo idirana zany iny misy ty rason secret backup to dia jerentsika secret tisco backup tsisy admin tsisy daholo zany iny. Ohatra zany aloha jerentsika ny code source an'ity bash source dia najerena tsara hoe inona avy ny ao anatin'le izy lien rehetrarehetra maka izy dia izy daholo ny lien dia misy commentaire eto zany hoe classe navlink href ity dia lasa fr longue zany loa testetsika eto longue tiré fr dia niova ity ihany niova zany hoe tsisy ninona zavatra ataotsika rehetra eto. Io zao zany izy tsy testeny zany le zavatra ho ataotsika eto zany hoe mety ho tratran'le attaque hoe LFA izy zany dia local file inclusion zany hoe ampidirantsika inona moa zany ny fiantsoana an'izany ampidirantsika fichier zany avy eto azahoantsika zavatra ao anatin'le site raha hijeran'izay local file inclusion zay tsika dia be da be mombamomba an'io fa ny baziny dia manisy paramètre eto zany ohatra hoe afaka jerentsika veto ve le password tsisy mivoaka jerena ihany sao dia efa mivoaka ao amin'ny code source an'le izy tsisy zavatra mivoaka dia na eto koa mety hoe afaka atao hoe ohatra hoe admin ve tsisy
de PHP filter jerentsika raha ohatra hoe satria mantsy izy raha PHP izy dia angalana fomba fangalana an'ilay code source zany ity io for local file mbola anatin'le atakina local file zany tsika zao dia ozy izy hoe ty ozy izy apetaka dia mety amoaka zavatra izy ohatra zany ohatr'izao dia raha ataontsika admin no ohatra ny eto dia raha nety iny dia namoaka ny code source an'ilay admin fa ny antsika zany zao ty fotsiny aloha ny tena tiantsika ho azo ilay code source moa zany tsy ilay nijerentsika teo fa ilay code source PHP mihitsy zany hoe index io iny zany ilay code source dia io moa ilay zavatra alefany zany sécurisé foana dia tsy maintsy alefany ohatr'izao ilay izy en base 64 zany dia base 64 amin'ity base 64 de code io ohatran'ilay tamin'ilay acte de box iny zany dia afaka décodentsika eto apetraka eto fotsiny dia décode dia io azontsika zany ilay izy version PHP raisitsika dia alaitsika iny dia ataontsika ady daholo ty zao misy hoe variable password hono ty ny amety dia nefa efa hitantsika tato teo fa sokatra koa ny SSH aloha ny SSH zany dia sy tentsika amin'iny dia ny SSH araka ny efa haitsika dia login sy IP .7 dia ny port moa tsy 22 le 33 teo zao are you sure you want to connect yes la password alaitsika amin'izay le mot de passe tato iny copier coller entrer tsy afaka zany tsy mety iny zany tsy mety ilay mot de passe zany hoe tsy mot de passe ny route zany le zavatra teo fa zay le teneniko hoe mety misy mamadoatra dia ho esehintsika aloha zany le mamadoa indray zany ohatran'ilay teo ihany fa solotsika mamadoa fotsiny ty mamadoa dia miandry kely password le teo ihany esehintsika zay zany tafiditra dia araka ny hitantsika eto tafiditra tsy ao anatin'le Python zany zao satria ty Python zany ny ampiasaintsika eto zany hoe raha manoratra ohatra hoe PWT tsika dia tsy mandeha ty zany interpréteur Python mihitsy dia io zany dia mamadika an'le hoe Python
ho lasa shell iny a raha ohatra hoe interpréteur Python anao zany te hiditra amin'ny shell an'le izy a de efa le mampiasa an'le PTI zany a ho an'le izay efa malala zany hoe importena fotsiny zany PTI aloha voalohany PTI point spawn spécifiena ato le shell ao ampiasaina iny bash de zay tafiditra ato amin'ny mamadoutsika de eo zany tsika afaka manao hoe ampiseho atsika am'izay le ao amin'ny adc paste afaka mijery tsika fa tsy permission denied de misy ny route tato a rehefa mijery tsika tiatsika tia mamadou a 1000 ontsika développeur tsika de bin python de misy utilisateur ray koa DevOps de raha manao ls tsika de io zany de flag voalohany atao mamadou 4 flag txt ito zany le flag voalohany ohatrohatr'izay zany a fomba nahitantsika ny flag voalohany de tohizantsika indray io a amin'ny manaraka